Ivavaka isika rehetra. Sotranao zay ry Andriamanitra Ray sy Zanaka rehefa anay masinao, noho ny fitiavanao anay ka naharianao anay ho tahaka ny endrikao, naharianao anay ho mpiainana aminao. Sotranao zay noho ny nandaminanao ny fiainanay, ny fiarahamoninay, nampisy ny fanambadiana eo amin'ny fiarahamonina zay misy anay, eo amin'ny maha olombelonanay. Izany indrindra no banjininay amin'ity androany ity, dia mangataka aminao zay ny fanahinao masina hiara-monina aminay ao anatin'izany tokantrano zany, ahatonga tokoa ny fiainanay ety an-tany ho taratry ny fiombonanao, fonenanao any an-danitra. Misaotra anao noho ny fiaonanay amin'ity androany ity, ary misaotra noho ny fanomezanao anay ny fitaovana rehetra ahafahanay miaona aminao, ahafahanay miaona ihany koa na dia elanelany ny tany lavitra aza izahay. Ianao Jesosy dia tsy mba mahalavitra anay tsirairay avy, fa eo akaikinao daholo izay rehetra. Noho izany dia ampiombony zay amin'ny androany ity amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ampianaro ihany koa amin'ny alalan'izany fanahinao masina zany ny sitraponao, indrindra mahakasika ny fiainana ao anatin'ny tokantrano, ny fanambadiana. Dia mbola mangataka izay fa amin'ny raha-po famelan-keloka amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Endry havana dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, tafahoana somatsara amin'ity androany ity. Araka ny fandaharam-potoana dia ny lohateny hoe ny fototra ny fanambadiana sy ireo olona ny aron'ny vahaolany araka ny Exodus 2:20 no anjarantsika amin'ity androany ity. Kanefa dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Exodus 2:20 ka hatramin'ny 20. Milohan'izany dia misaotra manokana anareo avy any amin'ny fiangonana Loterana Malagasy any Paris, indrindra ny zanaky ny fifoazana any Paris manome anjara fampianarana amin'ity androany ity. Dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany perikopa izany. Exodus 2:20 Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona mitaona zazavavy izay tsy voafofo ka mandry aminy, dia hanome harena azy izy mba ho vadiny. Fa raha mandà tokoa ny rainy ka tsy manome azy ho vadiny, dia handoa vola raha lehilahy araka ny harena fanome zazavavy ampakarina. Amen. Fanambadiana, izay no votoatin'ny fampianarana izay anjarantsika androany. Ny fototra ny fanambadiana sy ireo olany ary ny vahaolany araka io perikopa io. Araka ny fahafantarantsika azy, ao amin'ny tantaran'ny famoronana dia teo amin'ny fiainany zanak'olombelona, izay nohariany tahaky ny endriny ihany no nasiany ny fandaminana ny fanambadiana. Ao anatin'ny tantaran'ny famoronana zany no nasiany ny fandaminana ny amin'ny fanambadiana eo amin'ny zanak'olombelona. Amintsika Loterana, fiangonana Loterana Malagasy, amintsika Loterana amin'ny ankapobeny, ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, na ny pastora, ny katekista, ny mpiandry, ny diakona sy ny sisa, dia miaina ao anatin'izany fanambadiana izany ihany koa. Fivorian'ny zanaky ny fifoasana moa ity androany ity, noho izany dia hijery mahakasika an'izany tsika, ny fototra ny fanambadiana sy ireo olany ary ny vahaolana araka io perikopa izay anjarantsika io. Hojerentsika voalohany amin'izany ny hoe ny fototra ny fanambadiana. Arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny Genesisy 1:9-20 ka hatramin'ny 20 sy ny 2:2-20 ka hatramin'ny 15 dia asa-pamoronan'Andriamanitra na Andriamanitra tenany izay namorona no fototra ny fanambadiana. Ny maha izy azy an'Andriamanitra dia ny fiombonan'ny persona telo iray. Noforoniny ho tahaky ny endriny, zany hoe noforoniny ho taratra izany fiombonany telo izay iray izany ny olombelona, ka neo izany fiombonany izany eo amin'ny fiarahamonina ary ao amin'ny fanambadiana na amin'ny alalan'ny fanambadiana indrindra no anehoan'izany. Raha ny tena marina dia tsy noforoniny ho taratry ny fiombonany any an-danitra ihany ny olombelona, fa noforoniny mba hiompiainana aminy ihany koa.
ka ao fanambadiana indrindra ny fototra izay iseho an'izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany ry havana dia izao: noforono toy ny persona fahaefatra miombona sy miara-monimany eto taminy ny olombelona, afatotro ny fofinaina iraisana, ny aina iraisana dia ny fanahy masina zany. Asika vakina ny Jaona 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny fanambadiana arak'izany dia tsy fiombonana ny lahy sy vavy ho nofo iray ihany, fa fiombonana ny lahy sy vavy ho mpivady, ho mpiara-monina na ho mpimpiainana amin'Andriamanitra telo izay iray indrindra koa. Arak'izany fanazavana zany dia azo lazaina fa fiangonana kely na sela fototra ny fiangonana kristianina ny fiarahamoniny lahy sy ny vavy ao amin'ny fanambadiana. Fiombonana ny roa na telo manana an' Jesosy monina eo anivony, arak'izay anambarany Jesosy azy ao Mateo 20:20. Paoly ihany koa dia ahitana soritra an'izany eo amin'ny Efesiana 2:2:17 ka hatramin'ny 2:20. Ny hevitra teolojikan'ny fanekena dia nalaina avy tamin'ny fanekena na alliance izay famatora ny lahy sy ny vavy ao amin'ny fanambadiana. Fiombonam-piainana no hevitra iraisan'izany. Tsy ny hevitra ihany ny fanafany, midika koa zany fa ny fanekena izay famatoram-pivady koa dia mifototra sy mirafitra amin'ny fanekena izay ataon'Andriamanitra aminy. Ary zay no antony tsodranom-panambadiana na ilay antsika hoe mariazy ao amin'ny fiangonana. Manarak'izany ry havana, voambolana ilazan'ny testamenta vaovao fiangonana ihany koa no hoe oikos, mialatsiny amin'ilay teny fototra, fianakaviana na ankonana no dikany. Amin'ny heviny teritery kokoa dia ny ankonana izay miforona vokatry ny fifanambadian'ny lahy sy ny vavy no antsoina hoe oikosy, ity ankonana na fianakaviana ity. Ampiasaina antsoina ny fiangonana ihany koa izany ilazana ny fiarahamonina sy ny fiombonanaina mino ao amin'Andriamanitra. Ka amin'ny persona voalohany ny ray, Jesosy ny zanaka lahy matoa, ny mino ny zanaka, ary arak'izay fanambara teo ambony izay mampifamatotra an'ireo rehetrarehetra ireo dia ny aina iombonany dia ny fanahy masina. Tsy voambolana iraisana mba hiantsoana fiangonana sy ny ankonana ihany ity oikos ity, fa midika koa fa sela fototra ny fiangonana, ny ankonana na ny fianakaviana izay miainga ao amin'ny fanambadiana. Araka ny Jaona 2:1 ka hatramin'ny 7 dia azo ampitahaina amin'ny Romanina 2:12 ka hatramin'ny 9 na ny Korintiana 2:12 ka hatramin'ny 17 izay manondro mamaritra ny fiangonana ho tenan'i Kristy na fiombonan'ny mino. Dia Jesosy Kristy izay fiangonana irafetan'ny mino amin'izany. Jesosy Kristy izany fiangonana irafetan'ny mino zany. Ko raha fiombonana ny lahy sy vavy mivady eo amin'ny Jesosy Kristy koa ny fanambadiana, dia manamafy zany fa Jesosy Kristy n'Andriamanitra ny fototra izay irafetany lahy sy ny vavy ho mpivady kristianina. Ampatsahivina kely zany eto ilay fifamatorany fiangonana sy ny ankonana na ny fianakaviana mirafitra mifototra amin'ny fanambadiana zany. Maro no mampianatra fa ny fitiavana no fototra ny fanambadiana. Foto-kevitra iray hanamarina ireo mitovy fananahana, na ataontsika hoe homo mirosa amin'ny fanambadiana, ny fametrahana ny fitiavana ho fototra ny fanambadiana. Raha ny fitiavana manko no lazaina fa fototra ny fanambadiana, dia marina ny fifanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy izay mifankatia. Izao anefa ry havana, tsy ny fitiavana ny fototra ny fanambadiana, fa arak'izay efa nanazavana azy teo ambony dia Andriamanitra fitiavana izay namorona sy nandravitra izany no fototra ny fanambadiana. Na izany azy, manana toerana lehibe tokoa eo amin'ny fanambadiana ny fitiavana, na ilay fitiavana izay antsointsika amin'ny teny teknika hoe agape. Izao io fitiavana io izay mahasoa ny tiako ka ataoko. Vakio ny Jaona 2:17 hoe milaza mahakasika an'izany. Inona na ahoana ary ny asa toerana fitiavana raha tsy izy ny fototra? Rihitra na ciment mampirafitra ny mpivady ho nofo iray ihany ny fitiavana.
vokatry ny fanahy izay solon-tenan'Andriamanitra izay fototra sy monina eo anivon'ny fiarahamoniny roa tota izany fitiavana izany. Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny hazo fijaliana izay monina sy mahazo laka eo anivon'ny fiainana sy ny fiarahamoniny mpivady amin'ny alalan'ny fanahy no loharano fitiavana marina izay mampirafitra sy mampandeha na mampirindra ny fiarahamonina mampaharitra ny fanambadiana. Jerentsika faharoa ny mpivady sy ny fiarahamonina. Ny Genesisy toko faharoa ny 1:20 ka hatramin'ny 5:20 no ahitantsika mivantana kokoa ny fomba nandrafetan'Andriamanitra ny fanambadiana. Ny Genesisy toko voalohany 5:20 ka hatramin'ny 20 kosa no ahitantsika izay nokendren'Andriamanitra tamin'izany. Nokendren'Andriamanitra tamin'ny fanambadiana ho fitohizany ny famoronana ny olombelona tahaka ny endriny. Araka ny Genesisy toko faharoa 20 dia voalaza fa olombelona manana ny endrik'Andriamanitra tahaka azy no tandrify ho vady ny atao hoe olombelona fa tsy biby. Amin'ny maha-endrik'Andriamanitra azy dia nomen'Andriamanitra saina afaka mandanjalanja sy mananatra ary misafidy tsara izay afaka miara-monina aminy sy mahasoa koa amin'ny fiaim-piainany ary mahatanteraka izay kendren'Andriamanitra aminy izy. Afatra ambaran'izany ihany koa anefa ny tsy fiarahamonina na tsy fitondrana ny atao hoe vady mitovy amin'ny fitondrana ny biby na fiarahamonina amin'ny biby. Ny Genesisy toko faharoa 1:20 ka hatramin'ny 2:20 dia milaza fa avy amin'ny taolatezan'ny lehilahy no nanaovan'Andriamanitra ny vehivavy ho vadiny. Maro ny afatra fonosin'izany dia reto lazaina manaraka reto ohatra azo ambaran'izany. Andriamanitra ny tomponantoka tanteraka tamin'ny famoronana izay ho vadiny lehilahy fa tsy izy tenany. Tsy tomponantoka tamin'ny famoronana izay ho vadiny lehilahy ihany izy, Andriamanitra zany, fa nanolotra izany teo amin'ny Adama indrindra koa. Vady voatolotr'Andriamanitra izay tena ray no vady sahazy, ary izay antony anankiray mahalehibe ny mariazy na ny tsodram-panambadiana ataon'ny ray aman-dreny, ny trano-mpanambadiana izay ataon'ny fiangonana ihany koa ao anatin'ny trano fiangonana izany. Ny mariazy dia sady fanoloran'Andriamanitra ny vady no fandraisan'izany avy aminy koa. Azo lazaina fa nangatahana tamin'Andriamanitra izay tena ray ny vady. Faharoa, tsy tany amin'ny taolan-dono no nakana sy namoronana ny atao hoe vady, satria tsy natao ho lolo avy ny lehilahy ny vehivavy ao amin'ny fanambadiana. Aty Madagasikara dia misy fomba fiteny hoe akovavy maneno. Zava-doza raha ny kovavy no maneno. Tsy noforonin'Andriamanitra anamboninahitra ambony mihoatra ny lehilahy izy. Ny lahy no lohan'ny vavy ao amin'ny fanambadiana hoy ny Efesiana 5:12 sy manaraka. Kanefa koa izay ny lehilahy loham-pianakaviana izany dia mitia ny vadiny tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Ary izany fitiavana izany dia tsy hafa fa izao: manolotra ny ainy, mamonjy ny olon-tiany amin'ny lafim-piainana rehetra. Hoy Jesosy hoe izay lehibe ny manompo manao ny asam-panompo-pitiavana na diakonia samihafa araka ny marika 10:10. Raha lohany ny lehilahy, izy ny tompon'ny asa fanompoana be indrindra ao anatin'ny fiangonana ho fanehoam-pitiavana ny vadiny. Tsy tamin'ny taolan-tongotra koa, satria tsy nataon'Andriamanitra ho ambany voninahitra, tsy nataon'Andriamanitra ho fanitsakitsaka ny vehivavy. Taolan-tehezana satria noforonin'Andriamanitra tsara ny lehilahy izy, na amin'ny asany, na amin'ny fiarahamoniny, na amin'ny fanapahan-keviny, na amin'ny fiaim-piainany rehetra. Tsara ny fanapahan-kevitry ny lehilahy samy rery ao anatin'ny tokantrano, fa mila ny hevitry ny vehivavy eo anivon'izany izy. Tsy misy andevim-panatanteraka fotsiny ny fanapahan-kevitra izay mihevitela ho tompo na mpanjaka ao anatin'ny fanambadiana. Raha ny tena izy komity fiaraha-midinika ny lahy sy ny vavy ny hevitra rehetra entina mampandeha ny fanambadiana. Taolan-tehezana akaiky ny fo izany, izany hoe ireo taolan-tehezana ireo dia protection fitiavana. Protection fitiavana, protection fo ny taolan-tehezana. Raha ohatra ka raisina izy, protection fitiavana. Ahoana ny arovan'ny vavy ny fitiavany lahy? Fantaniana apetraka amin'ny vehivavy vady ireo. Ny lehilahy mihoatra ny fefy koa anefa, mihoatra n'izany protection izany,
dia midika fa efa zava-doza zany. Ary zay no mampatonga an' Jesosy hiteny hoe ny fijangajangana ihany no tokony ampisaraka ny mpivady. Ao Maty 7:20 miresaka betsaka an'izany Jesosy. Nofo ray ihany ny lehilahy amin'ny lehilahy ny vehivavy amin'ny fanambadiana. Hevitra iray ihany ny heviny, asa iray ihany ny asany. Ny fitiavany ny tenany dia fitiavana ny vadiny. Izany rehetra zany no ahitan'Andriamanitra azy ho tsara. Ny Efesianina 5:22 ka hatramin'ny 1:30 manamafy zany fifampitondran'ny lahy sy ny vavy zany ao amin'ny fanambadiana. Ny vavy dia manaiky sy manohy ny lahy izay loham-pianakaviana tahaka ny fanohavana sy faneken'ny fiangonana an Kristy izay lohany. Tsy fanohavana tahaka ny fanohavan'ny andevy zany sanatria. Ny lahy izay loham-pianakaviana kosa dia ho tian'ny vadiny tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana. Ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana dia nasehon'ny tampony teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay le lazaina tao hoe fanoloran'ny ainy io famonjena izao tontolo izao zany. Ny fitiavan'ny lahy ny vavy vadiny tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana zany no fototra ny fanekena sy fanohavan'ny vavy ny lahy ho vadiny ao anatin'ny fianambadiana. Resantsika fahatelo, reo olona ny fanambadiana sy ny vahaolana omeny ny soratra masina. Zay ihany moa ny antsika satria amintsika loteranina dia soratra masina irery ihany. Olona roa samy hafa fananahana, samy hafa fotom-pisainana, samy hafa kolotsaina, mety ho samy hafa fivavahana, mety ho samy hafa firazanana na fiaviana, samy hafa fahari-pahalalana na tanjaka toe-karena sy ny sisa no atambatr'Andriamanitra ho iray ao amin'ny fanambadiana. Tsy mora arak'izany ny fitambarana ho nofo iray ihany. Io fahasarotana io no miteraka ireo olana maro samy hafa ao amin'ny tokantrano matetika. Amin'ny mahamaro karazana ny antony sy ny fisehoan'ny olana dia andeha handray ohatra vitsivitsy isika. Ny olana teraky ny tsy fahazoan'ny tena fitiavana toerana ao anatin'ny fanambadiana. Voalazantsika teo aloha fa manan-toerany be dia be ao amin'ny firafetany sy ny firindrany ary fandehanan'ny fiainam-panambadiana araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitiavana. Vokatra ny fanahy izay monina eo anivon'ny fiarahamoniny lahy sy ny vavy izay mitambatra mpivady zany. Ny fitiavana marina dia izao averina indray mandeha izay mahasoa ny tiako ka ataoko. Ary io ny fitiavana izay anahafana an'Andriamanitra izay miteraka atsika. Olana manimba ny tokantrano arak'izany ny fitiavatena izay mahasoa ahy ka tadiaviko amin'ny vadiko. Izay natao hoe fitiavatena raha izany ary izay ilazana azy. Izay mahasoa ahy ka tadiaviko amin'ny vadiko. Matetika dia ny fahatsaram-bikan'ny olona iray no mahasarika olona iray ity azy. Heveriny manome fahafinaretana na fantasima ho azy na mahasarika ny filany izany ka no vadino ohatra. Amin'ny fotoana izay tsy ahitany izany fahatsaram-bika izay mahasarika izany intsony aminy dia hihena ary foana ny fitiavany na voasarika hitia olon-kafa indray izy. Misy fomba fiteny aty Madagasikara no hoe antitra aho voabe ny tanora. Ny tsy fahazoan'ny fitiavana agape toerana eo anivon'ny fanambadiana no anton'izany. Dia ilay fitiavana tsy mitady ny azy fa izay mahasoa ny hafa no tiavana kosa. Ny fitiavana agape dia tsy hisy raha tsy mahazo toerana nalaky eo anivon'ny fiarahamoniny amin'ny alalan'ny fanahiny Andriamanitra. Satria fitiavan'Andriamanitra izany. Arak'izany efa voalaza teo ambony dia vokatry ny fanahy ny fitiavana. Ny firaisana ara-nofo mpivady sy ny olana terak'izany. Ialako tsiny fa ity dia tena miteraka olana be eo anivon'ny fiainan'ny fiarahamon'ny mpivady kanefa somary manahirana antsika fiangonana no miresaka azy. Ary indrindra ho antsika zanaky ny fifoasana kanefa tsara ny resahana azy eto amin'izao fotoana izao. Mifamatotra amin'ny fitiavana agape izay voaresaka teo ambony ity. No arian'Andriamanitra ho nofo iray ihany lahy sy ny vavy izay mitambatra ho mpivady. Fiaim-piainana sy fanao iray anehoany izany mahanofo iray azy zany ny firaisana ara-nofo. Paoly ao amin'ny Korintianina 1:7-1:7 dia mampianatra mahakasika an'izany. Korintianina 1:7-1:7. Matetika rehefa resahana ny hoe fanambadiana na ny fiainana na ny fiombonana ny fifandraisam-pivady eo tokantrano
dia izany firaisana ara-nofo izany foana ny tonga ao an-tsain'ny maro indraindray. Tsy diso ho azy akory izany kanefa tsy azo lazaina ho mitovy-hevitra na synonyme na voafetra amin'ny resaka sexe ihany ny fiombonam-pivady fa mahakasika ny lafim-piainany rehetra izany. Na izany aza dia manana anjara toerany eo amin'izany fiombonam-pivady izany ny fiainany ara-seksuel. Izany indrindra no resadresantsika eto araka ny lazaiko teo ambony. Ialana tsiny atretỳ am-boalohany fa mety misy teny mivatambatana ihany kanefa raha tsy resahana izany dia tsy tafita ny hafatra izay tiana ampitaina amintsika. Arak'izay efa natsidika teo ambony dia amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo no ahitantsika izao fizateny izao. Taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko sy ny hoe ho nofo iray ihany izy roa. Ny teny malagasy ilazana ny fiainana seksuel eo mpivady dia firaisana ara-nofo. Azo heverina fa avy amin'ny fiteny biblika hoe nofo iray ihany io no nahazoan'izany. Ny teny fototra na dika hoe nofo eto dia tsy milaza hoe nofokena na chair, flesh hoy ny teny anglisy, fa mahafoaka ny tena iray manontolo araka ny fotom-pisainana hebreo. Izany hoe nofo iray ihany izy roa dia tsy milaza fa ny taovam-pananan'ny lahy sy ny vavy ihany no tafaray ao amin'ny firaisana ara-nofo rehefa miray izy roa, fa ny tena ny manontolo ny vatana saina fanahy mihitsy. Tsy hoe rava ihany koa ny mahatena iray any azy roa rehefa vita ny fiainana mampivady azy izany, fa mandritry ny androm-piainany sy amin'ny lafim-piainany rehetra. Izany taorian'ny fandraisany ny famoronana an'Andriamanitra izay nanakambana azy amin'ny mahatena iray ihany azy teo amin'ny altara. Endrika hita maso maneho izany ihany ny fiainany ara-nofo amin'ny mahampivady azy na ny firaisana ara-nofo. Marihana koa fa fanomezana ho an'ny mpivady mba hasambatra azy ny sexe sy ny fiainana ara-seksuel. Tsy ho an'izay tsy mbola mpivady sy tsy mpivady ary izay nahazo antso manokana tsy hanambady fa ho an'ny tena mpivady. Vakio ry havana ny Genesis toko faharoa andininy fahaefatra amby roapolo. Manaraka izany dia tsy mba tahaka ny biby ny olombelona. Ny biby dia tsy miroso amin'izany izy ratsy rehefa tonga ny fotoana mamasaka ny atody ny vehivavy, ny bibivavy na amin'ny période d'ovulation izany. Fa mahafanomezana avy amin'Andriamanitra ny firaisana ara-nofo ho an'ny mpivady dia nomeno fahafinaretan'ny mpivady izany. Dia afaka manao izany izy amin'ny vanim-potoana rehetra araka izay fandaminana fiarahamoniny izy mivady ao anatin'izany tokantrano izany. Raha endrika anehoan'ny mpivady ny fiombonany amin'ny manofo iray ihany azy roa ny firaisana ara-nofo dia matetika koa noho ny fahatafidiran'ny ota eo amin'ny maha izy azy ny olombelona dia lasa loharano hipoirany ny fahampiteny fiombonan'izy roa izany. Ny fandinihana fivoarana fifankatavan'ny ankamaroan'ny mpivady eo amin'ny fiarahamonina dia maneho fa amin'ny fotoana hiatombohan'ny fanambadiana izy ireo dia mirehitra tokoa izany. Mifanaja ao anatin'ny fifankatiavana ny mpivady, fa rehefa mandeha ny andro sy ny volana ary ny taona dia mamangatsiaka izany. Ary matetika aty Madagasikara indrindra ao amin'ny rehefa mitondra fiangonana ny tena, rehefa tonga ny faharoa taona na tahaka izany dia tonga ny disadisa ary mety afara amin'ny fisaraha-panambadiana mihitsy aza ho an'ny sasany. Na mahatonga ny iray aminy andeha ivoaka any ivelan'ny vala fanambadiana mba hitady fahafinaretana amin'ny olo-kafa any. Mety maro ny antony mahatonga izany, fa izay tsy azo diany tsy hita fa tena manana toerana lehibe ao anatin'izany dia fahasimban'ilay fiainana ara-seksuel n'izy mivady. Maro koa ny azo lazaina momba izany, fa ohatra anankiray amin'izany izay mateti-pitranga no andeha ambara eto. Isika teo ambony hoe ny fitiavana agape no rihatra mampirafitra fanambadiana, sady mampandeha no mibaiko ary mampirindra ny fiainany rehetra ao anatin'izany fiombonana izany. Io fitiavana io no mibaiko azy roa na dia ao amin'ny fiainana erotikany azy. Agape izay mahasoa ilay tiako ka ataoko. Ny manimba izany dia ny fitiavan-tena no mahasoa ahy ka tadiavika any aminy. Arak'izay nanomezan'Andriamanitra azy ny mpivady dia tsy natao ahafa-po ny lehilahy ihany na ny vehivavy ihany ny sexe. Tsy natao hanompo ny lehilahy ihany ao amin'ny fiainana ara-piraisana ara-nofo ny vehivavy. Tsy objet sexuel ny vehivavy. Ary ny mifamadika amin'izany koa
tsy objet sexuel ho an'ny vehivavy ny lehilahy. Mifanompo ampitiavana ao anatin'izany izy roro. Raha tenenina mivatana dia izao, tsy ny lehilahy ihany natao afa-po ao anatin'ny firaisana ranofo, fa ny finaisana ranofo dia araka mahafanomezana avy amin'Andriamanitra azy dia natao hahafa-poa ny andaniny sy ny ankilany. Vakio ry havana Korintiana 1:7-2 ka hatramin'ny 7. Amin'ny fitenin'ny mpivady ankehitriny dia izao, tsy nataony mba hitondrana ny lehilahy any amin'ny lanitra 7. Zay moa fomba fiteny ankehitriny ihany ny firaisana ranofo, fa ao amin'ny mpivady ihany koa. Tia tena ny lehilahy tsy mitsimpona ny fahafahapon'ny vehivavy vadiny ao anatin'izany fiainana izany. Mety hiteraka aretina ho an'ny vehivavy na ho an'ny andaniny izany tsy fahafahapo izany, kanefa izay tsy fahafahapo amin'ny andaniny ao anatin'izay ihany koa dia mety hitondra ao amin'ny fanitsakitsahana azy amin'ny fandehanana any ivelany ihany koa. Zay ny mahakasika aniny. Hoy aho hoe raha ohatra ka te hamaky an'izany tsika, amintsika malagasy moa manahirana ihany fa miresaka satria mety ho fady no firesahana an'izany, kanefa rehefa mamaky tsika indrindra ny baiboly amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay, rehefa mamaky ao amin'io Korintiana 1:7-2 sy manaraka io, dia tena resahany tsara ao mihitsy fa ny fiainan'ny mpivady amin'ny resaka sexuel no resahany amin'ny izy io. Izay ny mahakasika amin'ny iny fiainan'ny mpivady ao anatin'ny fiainana ara-seksuely iny. Fa mety olana ihany koa ny tsy fitovizan'ny fahalalana eo amin'ny mpivady. Zavatra anankiray mety ho loharan'ny tsy fifankahazoana ka manimba ny manoferaian'ny mpivady amin'ny tokantrano koa ny tsy fitovian'ny fari-pahalalana, indrindra raha mielanelana be zany. Ny manam-pahaizana, ny manana fahalalana dia manambany, mety manivaiva na manao tsinitsinina ny tsy manana. Mety ho fomba fitenin'ny andaniny miantso ny ankilany hoe lehipahadolah ity na lehipahavavy ity, sanatriany tsoreo anetiny tokantrano kristianina zany. Io fomba fijery io dia mety mahatonga izay ambony fahaizana ampiasany vady no toy ny andevo na ho toy ny fitaovam-pamokarana ihany. Manana raotra ny tsy fananany fahalalana sy ny sisa. Misy fanitsakitsahana ny zon'olombelona na ny maha izy azy mihitsy izany ka eloka, tena eloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ho setrin'izany koa anefa dia mety hanohitra ny vadiny amin'ny alalan'ny fahalalany ny andaniny, amin'ny alalan'ny fahalalany ambany. Raha tsy milefitra na midiny sy mampianatra azy mahakasika izany izay manam-pahalalana, dia mety hiteraka fahatapahan'ny fifandraisana noho ny fifanenjana ny roa-tota mihitsy izany. Mety hiteraka en complexe d'infériorité ho an'izay tsy manam-pahalalana koa anefa izany. Ampikaikona ny sainy izay tsy hitondra azy ho any fivelarana na fandrosoana mihitsy izany. Ny fikaikona ny sainy koa anefa dia mety hametraka ny tenany ho toy ny andevo mpanatanteraka izay mpanaoviny ilay manam-pahalalana ihany, izany hoe izy mihitsy mety hametraka ny tenany ho andevon'izay manam-pahalalana. Raha izany dia efa miala amin'ny toerana mahavady azy izy, fa mipetraka amin'ny toerana mahandevo na mety mahabiby na mahafitaovam-pamokarana azy mihitsy azy. Raha fitiavana manao izay asony tiana ny fitiavana agape, dia tokony milefitra sy midina ary mampianatra azy mampiala azy tamin'izany tsy fahalalana izany izay manam-pahalalana. Tokony hanaiky izany fampianarana izany koa izay tsy manam-pahalalana. Ny tokony ho tsarovany mpivady mandrakariva dia noharian'Andriamanitra tsara ny lahy amin'ny heviny, amin'ny asany, amin'ny fiempenany rehetra ny vavy ao anatin'ny fanambadiana. Taola teheza ny maha olombelona feno azy ny vavy, eo anivony fiempenany mandrakariva izy. Ny fanambadiana sy ny foko na ny firazanana tsy mitovy, mety miteraka olana ihany koa anatin'ny fanambadiana izany. Noho ny volo-koditra tsy mitovy ka hifanavakavahana, noho ny kolotsaina tsy mitovy, noho ny fivavahana tsy mitovy, dia mety hiteraka olana iray goavana ao fanambadiana koa ny fahasamihafan'ny foko na fahasamihafan'ny firazanana. Indrindra moa raha samy mitana izay mahazatra azy ny andaniny sy ny ankilany. Mety hifanambaniana izany na hifanaovana tsinitsinina mihitsy azy, kanefa raha ampiasaina amin'izany ireo fahasamihafana ireo dia hatafidirana fahalavoana faharoa indray izany. Izany hoe lasa heloko eo anatrehan'Andriamanitra
ny fifanavakavahana, ny fifanaovana tsinotsinona, ny fafanilikalinina, fifanilkiliana noho ny tsy fitoviana foko na tsy fitoviana firazanana. Ny olombelona izay mifankahala vokatry ny fahasamihafan'ny foko na firazanana na fahasamihafan'ny kolotsaina sy ny fomba amam-panao sy ny sifa dia tonga iray ihany rehefa nampihavan'Andriamanitra tamin'ny tenany. Vakio ny Efesianina 2:1-2 foko anankiroa samy hafa firazanana sy fivavahana nampihavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Izay samy hafa foko firazanana ka mitambatra ao mpivady dia mampiray ny maha izy azy rehetra. Tsy mampiasa ny foko na firazanana misy azy mba hifanambaniana na hifanavakavahana. Tsy miziriziry amin'ny kolontsain'ny tena ho marina ka tokony iainana ao anatin'ny tokantrano, fa mijery sy mamantatra kolontsain'ny hafa lasa vady ihany koa, ka mampirindra izany amin'ny kolontsain'ny tena mba hampiara-monina tsara ao anatin'ny fihavanana azy mivady anankiroa. Jereo ny Galatiana 2:7-9 izay natao batisa tao amin'ny Kristy dia rava izany fahasamihafana, fifanambaniana amin'ny tsy fitovizana, firazanana sy foko izany. Manana toerany lehibe amin'izany ny fifandeferana noho ny fanjakan'ny fitiavana ihany. Hojerentsika manaraka faraparany ny arena sy ny olana terany ao amin'ny fanambadiana. Mety hiteraka olana ka lasa aretina manimba ny fahasalaman'ny fanambadiana koa ny arena, indrindra raha olona tsy mitovy fari-piainana no mivady. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ka miteraka fahasimban'ny fiombona mpivady koa ny fisian'ny iray miasa mampidi-bola fa ny iray kosa tsy miasa. Mety hahatonga izay miasa tsy hanome zato isan-jaton'ny karamany mivadiny, tsy miasa zany. Mety anilikiliany azy mihitsy azy. Mety hahatonga azy hampiasa fahefana manokana amin'ny fitantanana sy ny fampiasan'izany areny zany. Rehefa tonga ny fomba fiteny ao amin'ny tokantrano hoe ahy, anay sy ny hoe anao, anareo, raha reny andresana dia efa marary zay ilay fanambadiana. Zay tokony ho fomba fiteny kosa dia ny hoe antsika, na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana na azona izany tao tokantrano. Nofo iray ihany ny mpivady ao an-tokantrano. Midika izany fa tsy misy tompony sy tsy tompony ny arena ao anatin'ny tokantrano, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana na azona azy, na iza miasa na iza tsy miasa. Tsy nofo ihany no miombona fa amin'ny fiaim-piainana, ny fananana, ny arena indrindra koa. Izao no amezantsika izany fampianarana izany ry havana. Ny ota sy ny devoly no mpanakorotana sy mpampisaratsaraka na amin'ny lafiny manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana. Amin'ny teny hafa, ny ota sy ny devoly no fototry ny olana ao anatin'ny tokantrano. Andriamanitra sy ny asany tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana dia mampiavana, mampiombona, mampitambatra mahakasika ny lafim-piainana rehetra izany. Izay tokantrano manana olana ary dia mila an'Andriamanitra ho mpanome ny vahaolana amin'izany. Ny tokantrano sambatra dia ny tokantrano manana an'Andriamanitra ho fototra irafetany sy monina eo anivon'ny fiarahamoniny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Miperikopa izay anjarantsika teo dia mametraka indrindra ny sitrapon'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra mahakasika ny tokony ho fomba fitondrana ny fanambadiana, ny tsy fanitsakitsahana ny zoma olombelona ao anatin'izany fanambadiana izany, fa ny fametrahana amin'ny zony, amin'ny toerany, amin'ny lafiny mpiainana manontolo arak'izay ametran'Andriamanitra azy ny olona tsirairay avy. Dia ho tahian'Andriamanitra anie ny tokantrano kristiana rehetra, indrindra ny tokantrano ny zanaky ny fivoazana, tokantrano manana an Jesosy, ho lapa eo hanao ny tokantrano zany ho lapa fonenany, manana fanahy masina miara-monina mandrakariva, solon-tenan'Andriamanitra monina eo anivo mandrakariva. Raha manana an'izany izy dia hanjaka tokoa hovavaha ny olana rehetra, satria tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tenany amin'ny maha olombelona azy na mahany zany olana izay miseho anivon'ny tokantrano zany. Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana, amin'ny alalan'ny fanahiny izay mampamokatra izany eo anivon'ny fiainantsika no hampanjary ary hamaha ny olana rehetra eo anivon'ny tokantrano tsika tsirairay avy. Dia ho tahian'Andriamanitra ny tokantrano tsirairay avy izay efa namboariny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany ary manana azy amin'ny alalan'ny fanahiny monina eo anivony. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika rehetra.
Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray zanakary fanemasinao no ity takariva ity izay nomenao anay ahafahanay mandre ny teninao, ahafahanay mizara ny teninao, indrindra ahafahanay mahafantatra ny sitraponao, dia ny sitraponao ny amin'ny fiaina ny mpivady, ny fiarahamoniny mpivady. Dia tanterao aminay araka ny habe ny famiraponao amin'ny alalan'ny fanainao masina izany fampianarana izany, mba ho tena fiainana tokoa, satria araka ny teninao izay nambaranao tamin'ny mpanomponao dia ny fampianarana tsy hay raha tsy tonga fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Manank'iray avy Nazareta no ametrahana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika tamin'izany fampianarana noraisintsika izany.